avimameno tanteraka fanay masina fa eto anao satria fanay masina dia manatrika atsika aketo faraka le zarivotegna arakaraka le etaetantsika tsirairay avy zay tonga mitoerana ty aketo fanay masina le mpananatra fanay masina le mpampahery satria ten'Andriamanitra dia milaza fa amin'ny andro farany andatsaka fanamo amin'ny ofo rehetra ka aza magneto diso anjara anao amin'izany satria fanay masina dia ao anatytsika sy anao atsotsoatrany fanay masina hoe mila anao zay fanay masina fiainanay mila anao zay fanay masina andrakotra ny mombamomba anay rehetra manomboka tapidokatra ampalady satria mila anao zay fanay masina irentsika trany avima meno tanteraka fanay masina satria eto anao feny fanay masina zasireo fanay masina le mpananatra fanay masina pampahery ilay tenin'Andriamanitra zasy anao mila fanay masina zasy anao mba tegna akasika atsika tsiraikaraiky ny tenin'Andriamanitra zay hoety mmpanompona aketo satria ny tenin'Andriamanitra dia haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra mila ny fanay masina fiainako sy fiainanao ka aza magneky anao fa tonga io fanay masina tsy magneky ho za fanay masina raha tsy kasinao ny herinao satria tsy magneky tokoa za fanay masina raha tsy kasinao ny herinao mila anao zay fanay masina indrandranao tokoa zay eto amin'ity toerana ty akeo fantatra fa tsisy averanao diso anjara zay Vanao eto dia manandrata vavaka anao ho an'i Jesosy asandrato ny vavaka ao miandrandrany fanahy masina ianao fa tadidio fa tsy mavita ninninina ianao raha tsy eo ny fanahy masina ilay fanampitaridalana asandrato arany vavaka ao fanahy masina miandrandranao tanteraka zay amin'ity toerana ty tsy mavita ninninina zay ary tsy maefa manao nahinanaina zay fanahy masina raha tsy miaraka aminao tario ndray fanahy masina ty fotoanandroany ty mameno anay tsirairay avy eto ndray ianao ary aza vela isy alamaina Jesosy zay rehetra tonga amin'ity toerana ty aoka anao fanahy masina ikasika ny fiainany tsirairay avy zay tonga eto aoka anao fanahy masina ikasika ny fony tsirairay avy zay tonga eto aoka anao fanahy masina anao transformation ny fiainany tsirairay avy eto za Jesosy tsy malala hoe inona ny ady atrenina inona situation iainany fa fantatro fanahy masina anao le fananana nangana an Jesosy tao anatin'ny fasana mahay manangana ny fiainany koa amin'ity androany ty misandrata anao ray eo miandrandrana ao anatsika le fiainam-baovao miandrandranao tokoa zay fanahy masina eto amin'ity toerana ty asenyeto ve fanahy masina ny voninahitra ao androany ary aza vela isy alamaina eto fanahy masina zay rehetra tonga eto fa hiasy eo amin'ny fiainanao tiako averitsika ndray farany miangandranao zay fanahy masina amin'ity androany
zavatra zay mbola tsy nataonao eto indray anao androany fanahy masina aoka tsy ho za mihitsy Jesosy no hiteto fa ianao zay ato anaty mankasitraka ray eo averina aminao voninahitra ary manaova zavatra zay tianao atao eto indray anao androany fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tia tanana antsika ho an'i Jesosy dia afaka mahazo toerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araboly akaikinao hoe tahian'Andriamanitra ianao hoe tahian'Andriamanitra mihoatra indray ianao androany hoe alleluia alleluia. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa noho ny fahasoavany dia vory toy izao tsika ary noho ny famondram-pony dia mbola velonaina so mantsara tsika. Fiteniko foana chaque fois za mitsangana eto hoe tsisy vola na ariary na lohantsika tany an-danitra tany fa nomeny fofinaina tsika dia mendrika isaorantsika anazy asa zao anao ilatra nandraigna mba efa nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fofinainany meny anao io fa agny zao amin'ny hôpitaly agny misy olona mividy rivotra hiaignany fa ninao nefa nameny maimaimpona dia mba mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Mety misy zavatra maro be nandalo tamin'ny tontolo nandronao androany fa misaora anazy fa zay ny fantany fa mahasoanao zavatra rehetra hozy izy miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra dia miarabantsika rehetrarehetra mpiandraikitra sy tsika pino na fohy fotoana Andriamanitra koa fohy zavatra be dia be ho anao androany. Tadidia fa tsy mora zany hoe amonjy fivoriam-bavaka andro amin'ny 9 sady andro io nagnorankoragna fa anao na fohy fotoana ho an'i Jesosy niany dia ho hitanao fa anome zava-baovao aminao izy ary tahianao mihoatra. Za tsy mafantatra hoe ino ny atrehanao eto androany fa mbadika n'ity fotoana ity dia mivoaka Mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra. Ty volany ity dia nomen'Andriamanitra antsika hoe volany fitombona amin'ny fahatakarana zay dia androany Jesosy ampianatra anao fahatakarana vaovao ndraikany. Alleluia. Dia ny lesona omena antsika andrano hoe mandresy amin'ny alalan'ny fihetrena. Amen. Ity le mihetry ity moa ko le tegna tsy vitantsika fa tadidio atsika zao ohatra hoe mamboly vary dia eritrereto le voana vary tsara be akotrom-bary igny alevina agnaty tany dia tsy tonga tsy possible mihitsy akotrom-bary raha apetraka antsika ambony ity raha ity napetraka antsika ambony karoa ianiry fa tsy maintsy midina alokan'izy dia izy midina koa maro be raha andalaovany ambany tany akao lo zay voavaky le hodiny igny tratranao oranandro jiaby sady tratranay gn'andro tratranao oranandro elany ela izy mivoaka am'izay dia mamoa voambary tsara be. Dia atsika koa zany amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra ozy ny teniny amin'isay aigny ohatra ny tanimanga eo ampelatanany atsikany. Izy zegny mahafantatra zay raha tiany atao amin'ny fiainantsikany tsy atsika ny mandidy tsy atsika ny manapaka ny fiainantsikany fa tamin'ny fotoana atsika nandray an'i Jesosy dia efa nazy zay ny fiainantsika dia zay tiany atao amintsikany. Fa indraindraiky atsika rehefa mandalo an'io fihetrena io dia tsy mety amin'ny saintsika le izy. Dia teneniny akaikinao ninina hoe zavatra mpandalovin'Andriamanitra aminao dia ekeo fa lalana hasoanao io. Amen. Ndraindraiky le izy tegna marary ary tegna hoe mafy fa ekeo fa lalana hitondran'Andriamanitra anao mba hampamirapiratra anao. Jere zao ty paigatra amin'ny tagnako ty volamena izy ty fa izy ty tsy karan'izao mihitsy ny andohany fa ty tamin'izy raha mety vovoka mbola nalaigny tagnaty rano tagny ty dia nisivagnana dia zay vao nidoragna maro be tany nandalovany ary niaritra mamety nidoragna ty maro raha nandalovany zay vo izy lasa firavaka azo apetraka amin'ny tagnany. Dia mizeste atsika rehefa magnisy volamena rehefa magnisy firavaka tsara tefy fa tsy eritreretintsika hoe taiza aby lalambe fa nandalovany igny. Dia misy fotoana atsika anio mahita olona misandratra mahita olona tahina dia te agnontany tegna atsika ary te hialogna kindraikindraiky fa mba digninao raha nandalovany
fa matotsika mpandalovon'Andriamanitra zavatra ray dia lalagna isan'ny ratatsika zay. Amen. Amen. Dia tadidio fa isaka misy etapy ampiakaran'Andriamanitra atsika dia avy akeo le testa. Ohatra zao anao ke zao tiana anao mba tegna hanana finoana be mihitsy dia ampandaloviny anao zavatra raika mba tegna hanananao finoana, tiany hiakatra niveau anao zay. Raha ohatra zao tiana anao mba tegna hanana fiainam-bavaka tanteraka dia ampandalovina amin'Andriamanitra zavatra sara anao mba tonga anao tegna hivavaka isan'andro tsy adinonao mihitsy ny hivavaka satria zay le tian'Andriamanitra tongavana aminao. Dia tenenina akaikinao iraha mahazo anao io hoe tsy asan'ny devoly izy fa fitiavan'Andriamanitra anao hoe. Alleluia. Alleluia. Ary rehefa ampandalovin'Andriamanitra ny manko tsika tegna tsy zakatsika, tsy mety amintsika mihitsy le miondroka alokany, mihetry alokany. Fa tiatsika tonga dia dembalina be regny atsika le mandresy be regny. Fa nefa principan'Andriamanitra mihitsy dia zany, tsy maintsy ambany aloha vao lehibe. Kely ozy izy ny andohany fa ho lehibe ny fiafarany. Tononoko ny fahalehibiazana ho tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy karazana batisa zao batisan'ny fibebahana. Misy batisan'ny fanahy masina. Fa misy kosa batisan'ny fahoriana. Mba efa vita batisa tamin'izany venao. Sa chaque fois le izy avy dia iny ianao fa milefa alokany, tsy hitany raika alokany ianao. Misy io aza eritreretina mihitsy zegny raha jiaby mandalo misy kiasan'ny devoly. Reraka fogna mandroaka devoly fa tsy hainao izy fitondran'Andriamanitra anao na izy io e. Atsika zao mety misy fotoagna atsika mitady asa tsy mety mahita. Tsy mbola ampahitany anao asa io. Tiany anao fikitra aminazy bebe kokoa fa fotoagna anao ke mahita asa iny aniny ihany adinonao mpitalatariva andeha hivavaka. Reraka anao viny asa iny dia zinao za tsy lelay ambony fandriagna e. Adinonao talata amin'ny 5 sasany kaiky misy fotoam-bavaka amin'ny Ziona. Jereo principan'Andriamanitra ary izy io Andriamanitra tia ampitombo fitahiana amintsika dia ampandaloviny le zavatra. Jerentsika zao raha mamaky ny tantaran'i Job atsika. I Job anie olona tsy nanota. I Job tsisy raha nataony ary raha mamaky ny Job voalohany tsika dia zany mihitsy hoe lehilahy marina ozy mahitsy ary ny fadiny ratsy rehetra. Atsika regny mba raha oharina mety tsisy karaha ny Job fa i Job dia hoe ny fadiny ratsy rehetra. Dia jereo raha mbola nahazo ananjy tsisy raha tsy rava tamin'ny fiainany satria Andriamanitra mba te hitesta anao. Mba tianao venao raha mba testen'Andriamanitra amina tsy fisim-bola ohatra. Andriamanitra zany mba te hiteste anao hoe tegna matoky ananjy ve atsika an'io sa filan-javatra ny andehanantsika mivavaka io sa anao lay te azo vady iny ny andehananao mivavaka sa tsy haiko anao lay te azo fantrao fa tegna fitiavanao anazy ve ny atongavany aketo io. Alleluia. Fa jere Joba na dia maro raha jiaby nandalo taminazy ireo fa i Joba ozy tsy mba nanota. Ary raha mamakitsika amin'ny Joba 42 ny fananan'i Joba nampitombon'Andriamanitra 2 fois mihitsy. Dia atsika ry koa rehefa mba mandalo zavatra mafy dia teneny Jesosy magneky za Jesosy lalagna hitondranao anao fa tsy maintsy mpandresy za. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Lioka 12 Lioka 12 andininy 15. Lioka 12 andininy 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary manana batisa anaovanahy batisa aho ka manahoana ny fahoriako ambara-pahatanterana zany. Tia Jesosy tia miteny ty. Na dia Jesosy zegny mba nampandalovana ny batisa ny fahoriana io. Dia tadidio amin'ny maha kristianina atsika
zay lalagna nandehanan Jesosy andehanantsika. Dia i batisy iny atao hoe brisement. Fa maro amintsika tompoko tsy mety briser, tsy mety tefen'Andriamanitra fa tadidio fa fotoana tsy magneky tefen'Andriamanitra tsy afaka ampiasanao mihitsy Andriamanitra. Alleluia. Na dia Jesosy rehetra teto ny taraiky misy batisa ho izay mpagnanaovana anahy dia batisany fahoriana. Fa jereo Jesosy efa fantany fa hoe tsy maintsy ho avy ny andro agnombona anazy, amonona anazy. Fa jereo Jesosy tsy niala mihitsy, tsy niteny izy tamin'ilay iray tao an-danitra tao hoe za rô tsy AF fa za ireo an-danitra kany. Fa matetika atsika rehefa mandalo le brisement dia igny atsika fa tsy hita mivavaka, igny atsika fa lasa nangatsiatsiaka, igny atsika fa tsy hay hoe nanakory araka atsika anio. Nefa tadidio fa lalagna hoentin'Andriamanitra hitondragnanao amin'ny fisandrantana io. Amen. Ary jireo fa tsy atsika mifidy raha tiany alefa e. So dia anao zegny le vongona be feno vavaka sy feno herobe ny fanahy masina anao dia hiteny alefaso amin'izay Jesosy le brisement fa vongona za. Tsy atsika mifidy ananjy fa izy akoa mahafantatra hoe amin'ny lera karan'izao dia zao raha alefako aminazy. Anao zao mety efa vongona mihitsy alefaso le ohatra tsy hisy amintsika zegny fa ohatra alefaso le tsy fisim-bola fa zaka efa vongona andigny tsara satria mety efa nagnano économie maromaro anao koa. Tsy amin'ilay hitiavanao anazy mihitsy satria atsika dia tany manga eo ampelatanan'Andriamanitra. Izy mahafantatra izay tiany agnanaovana anazy. Ary tsy atsika koa mifidy fotoana hoe ataovy le manombonomboka taona igny Jesosy za brisé. Fa izay hitiavany atsika satria atsika tany manga eo ampelantanany. Ary tadidio nefa amin'ny fotoana atsika mihembotra na mijanona aloka amin'le rehefa alefan'Andriamanitra le brisement ka mijanona atsika ny matara raha, matara fitahiana. Ohatra zao hoe avake zany ndeha ary amin'ny varavarana ary dia izy misy obstacle raiky misy caméra. Dia ozinao za tsy hay fandingana caméra fa hijanona aloka za fa tsy vitako. Dia hitanao le valim-bavaka anao ary amin'ny varavarana ary nahita le tongotra caméra sy ny baffle anao dia ozinao za rô tsy mahavita andeha hisaka ambadika akaty na hiala an'io e. Dia lasa tara atsika dia tadidio findraikindraiky raha matara valim-bavaka atsika an'io atsika tsy mety tefen'Andriamanitra. Izy io tsy ireraka fomba magnano délivrance isaka talata sy lakamisy magnano délivrance efa tady tapoka mihitsy ao za tende magnano délivrance findraiky izy tsy asany devola e. Fa Andriamanitra mihitsy te hitondra anao amin'ny lavidavitra kokoa. Amen. Dia manomboka niany mba ekeo. Rehefa mba hitanao anao tsisy raha nataonao fa anao tegna mba niezaka nandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra nefa mbola misy zavatra hafahafa miseho dia tegna isaoran'Andriamanitra fa tadidio fa ambadika an'io tsy maintsy misy fisandratana. Alleluia. Tahin'Andriamanitra atsika rehetra. Ary reo marika hitako amin'ny fiainako mihitsy le izy à chaque fois izy misy zavatra mafimafy misy ambadika an'igny tsy maintsy misy fandresena. Le izy loka zany anao sendra anazy ake dia mivadibadika mihitsy ohatra ny tehitena anao hoe mety efa tsy naregny tsony angamba le Andriamanitra ivavahana. Satria indraika le izy tegna mafy ary tegna tafiditra agnatin'ny taolagna atsika mihitsy le raha miseho amin'ny fiainantsika ny. Dia te hanometsina an'Andriamanitra atsika ndraikindraika. Fa tadidio fa lalagna anefeny anao io, agnamboarany toe-ponao io satria anao tiany be mihitsy. Dia teneno le akaikinao hoe tiany Jesosy ianao fa mba ekeo ny lalagna hitondrasany anao. Amaky tenin'Andriamanitra atsika ao amin'ny Marka 10. Marka 10 ndininy 7:30 sy 9:30. Marka 10 ndininy 7:30 sy ny 9:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy mirahalahy tamina mba ekeo ny ipetrahanay ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy tamina tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ainareo va ny
isotro amin'ny kapoaka izay sotroko na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana batisa. Amen. Ty dia tantarana olona mirahalahy nangataka zay tamin'i Jesosy rehefa mba anao tonga amin'ny fanjakanao dia raika apetrao à gauche dia raika apetrao à droite. Dia jireny ilay valiny tenina amin'ny Jesosy anjareo amin'ilay 38 hoe tsy fantatrareo izy izay angatanareo a ianareo va ozy izy avita isotro ny kapoaka izay sotroko. En Jesosy tsara tsisy raha azo foagna zany amin'ny fagnaragnan'Andriamanitra fa tsy maintsy misy zavatra iaretagna koa. Mila mipaye prix tsika amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Tsy fantako hoe inona ny sehatra tianao hatongavana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra io a fa mila mipaye prix. Dia teneny ilay akaikinao vonona venao hipaye prix hoe. Fa tongavantsika am-piangonana aketo dia efa paye prix ny antsika an'io. Andro efa mangatsiatsiaka io marao tsara nipetraka an-tragno izay. Karaha voasazin-draha regny ndraika atsika tsy maintsy andeha ambolo madinika agny. Efa agnisany fipayenao prix io fahatongavanao aketo eo. Jereo izy mirahalahy reto te hivantam-bonina be fo. Tsy te hijaly izy, tsy te hiaritra izy. Fa tiany tonga dia mipetraka izy tonga dia amin'ny raha milamina be, amin'ny raha luxe be. Dia maro amintsika koa karan'izany. Tiantsika tonga dia iraha tadiavintsika tonga dia eo tonga tsika tsy te hivavaka, tsika tsy te hifadiana, atsika tsy te hankatoten'Andriamanitra fa izay raha tiantsika ho tonga dia ho tonga. Raha ny lalàgnan'Andriamanitra dia tsy ohatran'izany fa mila mihetra aro, mila tefeny. Raha d'origine anao taloha io tsy havita nompo an'Andriamanitra mihitsy anao lavalela be io. Dia igny loka le réglen'Andriamanitra tsy moramora. Le anao mpiankany amin'ny vady io. Tsy mety Andriamanitra hagnano raha aminao satria amin'ny fotoagna anao ke tahiny vadinao io mihitsy nitsakitsanao voalohany. Dia amboariny lokanao tsy mety ataony tonga aminao mihitsy le raha tadiavinao fa tefeny lokany, amboariny lokany. Manekea tahin'Andriamanitra, manekea amboarin'Andriamanitra. Tsy fantako ino raha tianao tongavana amin'ny andro raky io. Teo milliardaire manekea loko tefen'Andriamanitra itoepo io e. So dia anao rehefa amin'ny fotoana anao lasa milliardaire lasa misy vetampoka agnaty elikanao koa. Lasa kefo. Tsy mahafantatra anahy. Zay olona jiaby lasa tsisy dikany aminao daholo. Fa menara lokany ary tegna angatao amin'Andriamanitra. Tsy fantako ino raha tianao ho azo. Tia azo vady manekea loka amboarana itoepo mba haneky vady. Izy io za tsy mora magneky vady io e. Le te hilitilitika anambady re. Tsy mora izy io koa e. Fa manekea loka amboarin'Andriamanitra rehefa amin'ny fotoana moa zany le raha misia manao le zavatra tsy zakanao. Ivoaka ve le d'origine sa ikajy akao fo. Tahin'Andriamanitra atsika ny. Tadidio ary tadidio ty fahamarinana ty ny olona tian'Andriamanitra ihany ny briseny. Matoa zany anao zay mpandalovany zavatra sarotra tiany anao zay. Aza mieritreritra mihitsy anao hoe tsy tian'Andriamanitra za matoa za mpandalovany ty rehetrarehetra ty fa tiany. Ary tiany anao ambadika an'io efa misy cadeau maninao anao ambadika an'io sedra andehananao io. Dia tadidio zay fahamarinana zay hoe misaotra Jesosy hoe ny amin'ny fitiavanao na rehefa mba mandalo an'ireny atsika ny. Fa aza monimono, fimonomonona antsika koa mahaela raha. Fanomezantsika an'Andriamanitra isan'andro io mahaela raha. Fa matonao zay briseny dia tadidio hoe tiany anao zay. Ary tiany anao andeha lavitra mihitsy. Amen. Dia ny fahamarinana manaraka ahetrin'Andriamanitra ny olona iray mba hazoany mampiasa anazy. Atsika reo tsy mety ampiasain'Andriamanitra zany raha mbola d'origine atsika n'le miavona be. Tadidiko tamin'izaho mbola nipetraka tan-tragnony mamasipapa e. Zay tsy mba olona maro be zany.
zay kibreka dia mama sy papany ny tragno raiky fa tsy mba misy olo-trafa dia efa karan'izay zany hoe zay zany famille aminay fa rehefa nanambady paster amin'izay tadidiko zay fotoagna zay tavaly pension tagny fokon'olona lava ny ragnonay maro ne izy amin'ny olona tsy hainao agnino tsy fantanao agnino tsy hainao mihitsy hoe olona agnino e fa dia izy tonga e dia tonga rehefa antanianao izy mba ino programme anao tsisy dia tena sorena za tamin'ny andron'izany tegna mavesatra za avy miasa igny za midy agnaty chambre igny e tsy asakilao zegny raha misy akona misy anigny hohanigna akona tsisy za fa tsy mivakilao fa tsy mivakilao fo za farandraha tsy tiako mahita raha misavoritaka an-tragno anao avy miasa atoandro igny jerenao lamba kiraro inona amin'ny salon d'olo kivy mihitsy anao hoe ziska oviagna ary mety maro amintsika reny nanagna toe-poko zay fa miova e fa izy io rehefa tsy magneky anao tsy afaka mihitsy dia miady amin'ny pastera fogna za amin'izany ifiainagna ty moa zany zany dia karan'ity fogna za ohatsy dia ady fogna nenay roa tamin'izany fotoana zany dia ozy fagnamboaran'Andriamanitra toe-ponao fa anao hitondra olona maro be tamin'izany mbola tsisy Ziona zany tamin'ny andron'izany mbola tsy nieritreritra Ziona zany mihitsy ka ziska oviagna ho za ty amboary amin'ny fotoagna anao zany pastera magneky anio tsy monimona fa tegna ekenao tsara be dia tsy hitanao azy akeo mafy taminah nagnanan'izagny ary mafy taminah koa nagneky an'izany fa tegna nivavaka hitako mihitsy zay tady hoavy le izy dia tonga dia mandongalatra malaky za mivavaka Jesosy hoavy koa le aveniragna igny fa tegna amboary malakilaky akato e ny afarany zavy afaka fa vavaka nataoko tamin'izany Jesosy ametrahako maventy be ho aza andeha hikajianako olo maro be resaka chambreny mba tsy manaritaka salon satria izy zany mba plaisirako mipetraka ke mahita raha milamy fa namian'Andriamanitra tragno maventy be koa ro zay tambolo madinika fiolo jiaby re amin'izay zao tsisy hita na nandeha kaiza na nandeha taiza i olona misy olona vambany volo tsy hainao olona vakaiza tegna tsy hainao na izy ake zany io fa izy tonga dia tonga tamin'izany tegna regny hoe marary foko tagnatin'izany fotoana fa rehefa nagneky namboarin'Andriamanitra e ary tegna nameny tragno maventy be i olona jiaby re zao tsisy hita na dia raika i olona mpandeha tamin'ny dia nagnontany tegna za aiza amin'izay ho i olona jiaby regny fa misy tragno malalaka ty ampipetrahan-jare tsara mihitsy nefa le izy za mihitsy ny tian'i Jesosy amboariny fa un jour kaiky za tia misy olona marobe ndeha taritiko ty dia namboarina za tamin'izany fotoana mba hazakako hoe na ino toetran'olo ake e tsy mivoaka ntsony le d'origine akato fa tegna efa voagnamboatra tsara dia atsika re koa karan'izany atsika mitomagno ampiasain'Andriamanitra e zao e fa amboary laoko le toe-ponao ary manekenao le anefeny anao amen alleluia tadidio fa raha tsy magneky ahetrin'Andriamanitra anao dia tsy azonao mihitsy le fahefan'Andriamanitra atsika zao mamaky tantaran'ny Saoly agnaty baiboly koa i Saoly zay niova Paoly i Saoly ny olona gradé olona nanandra fa jireo fagnamboaran'Andriamanitra ananjy izy olona fitaty ambony be ty nahetrin'Andriamanitra nitezena mpagnarato olona tsy nianatra nefa izy olona diplômé be dia mba inona agnaty mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa anazy mino za fa anao tonketo mba tianao ampiasain'Andriamanitra rehefa mivavaka anao dia mivaly vavaka anao ekeo ny fanefeny anao indrindraindrindra hitoepontsika mora misaoty io karaha disjoncteur vao misy circuit-kely paka ozy disjoncteur e maro toe-pontsika re karan'izany karaha fonangidina miembagnembagna karaha n'igny fo fa io laoko réglé vao tsy fantako iny situation tianao tongavagna fa amboary laoka ny toe-ponao agnatin'izany alleluia anao raha tia azo fahefan'Andriamanitra feno mila mihetry aloha Jesosy zao nagneky ho faty mba afahany mahazo agnary hoe mpanjaka ny mpanjaka
na dia izy Andriamanitra zany nety izy nampijaliana ny kapohana nororagna natao ty rehetrarehetra tia mba azahoany le agnarana hoe mpanjaka ny mpanjaka. Tsy fantako hoe ino agnarana mba tianao azy io PDG n'orinasanao venao tsy fantako ino. Maneke aloha mihetry. Dia teneny le kaikinao sady mba tero kely izy mba maneke mizay hoe anao io amboarina hoe. Alléluia. Maro amintsika vehivavy rehefa mba miteny le vady dia tsy avy atsika agneky. Dia tadidina efa igny le tsy mahafampagnadinana atsika ni. Dia tavela fogna atsika amina situation raiky. Ho an'izay vehivavy rehetra tonga eto ka manambady ianao maneke ny vadinao. Amen. Tsy mazotozoto atsika hagnano amen tanao. Za aloka micomprendre fa mafy le izy. Fa zany ro teneny baiboly ka le ikegna. Fa tadidina ro aminao amin'ny fotoana anao magneky ananjy io hitanao hoe milamina be zany agnaty tokantrano. Na dia le fitahina raha karaha tongatonga ke fo. Sa tsy marina zany. Fa ataovy ny fandramandramatra mena reroko e. Karaha hitanao bloqué aby raha jiabijiaby. Tahin'Andriamanitra atsika ny fomba an'Andriamanitra raha te hanandratra olona izy. Andriamanitra zany raha te hanandratra olona dia misy zavatra ataony. Amin'ny voalohany izy mampafantatra ny anarany sy ny asany amin'olona. Ohatra amin'izany zao atsika le maregny toriteny regny. Atsika le mahazo valim-bavaka regny. Matetika moa Andriamanitra ina dia tiantsika marina. Matetika atsika raha le voasamba ny vavaka na vao resy lahatra ivavaka regny. Amin'iregny atsika zegny raha angatantsika koa ro azo. Dia tsy haiko mihitsy manahoana raha tia Andriamanitra. Nga amin'izay koa tambatambazina hoe hameko anao zay raha tadiavinao jiaby amin'izay anao tsy miala aminahy mihitsy. Fa ataovy efa elaela amin'izay anao nanompo ohatra noho izy nao tsy mipoka amin'ny plafond regny mihitsy angamba vavaka ataoko fa tsy regnin'Andriamanitra mihitsy izy io koa. Fa Andriamanitra raha tia hanandratra atsika dia zany ny etapiny. Ampahafantariny atsika aloha ka izy sy ny mombamomba anazy. Ampahafantarinao nahazo valim-bavaka anao mety narary anao sitrana mety nisy volana tadiavinao nataonao tena hoe ray masivaly raha igny vao réglé raha jiabijiaby. Zay ny lalagna an'Andriamanitra raha tia hanandratra atsika n'izy. Dia rehefa anao mahazo an'igny zavatra igny mahazo le valim-bavaka igny mazoto amin'izay moko anao hivavaka ozinao karaha ty mataony Andriamanitra zany za ndraiky tsy ala aminazy. Mitady olo hipetrahany amin'izay Andriamanitra amin'ny etape faharoa. Anao le resy lahatra tsara satria zay raha jiaby nitadiavinao azonao resy lahatra tsara anao dia dikan'izany za tena hivavaka. Dia atsika le magneky an' Jesosy hivavaka eky za igny Andriamanitra mitady olona hipetrahany. Dia zany mahatonga atsika jiaby marobe satria nagneky hipetrahany Jesosy atsika. Raha atsika ne tsy nagneky tsy tonga teto aby atsika zay. Fa atsika re nagneky hipetrahan'Andriamanitra. Dia ny etape fahatelo eto le tegna tsy zaka atsika aminazy. Ahetro ny aloka atsika ny. Eto maro ny raraka. Maro ny tavela amin'le fihetrena ty. Satria ty tegna tsy zaka atsika ty mihetry ty. Satria mba efa elaela zany anao nivavaka dia atao nitaritaraiky amin'izay le valim-bavaka anao dia ake amin'izay tsika ohatra ny teteny mety efa tsy haintsony ahoana raha ty Andriamanitra. Indraika anie na dia antegna mitarika iny dia magnano raha magnano zany mivavak'olona anao karaha tsy ela le olona amin'ny telefona misaotra aneny fa nivaly raha igny. Mivavak'olona raiky misaotra aneny fa mandefa message. Nenao nefa misy raha angatanao tsy mety hitanao mihitsy hoe za raha ty izy magnino le olona nen'olona mivaly nentegna tsy mety mivaly. Satria eo anao lampadalovin'Andriamanitra. Dia rehefa io le izy aza miala aza miemotra. Tenela akaikinao rehefa tonga amin'ny troisième étape ianao dia aza miala sady aza miemotra. Mandrosoa mandrakariva. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 9:,
Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovo ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra anareo tany anefitra izay 40 taona izay. Anetry tena anao sy izaha toetranao ary alala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Io le tsika mandalo brisement satria eo le test alefan'Andriamanitra. Ampandalovina anao le satria izany le raha tiany tongavana hoe ampanetry tenanao izy izaha toetranao alalan'ny ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao onona. Nanome anao mana hoaninao izay tsy fantatrao nanrazanao ampafantariny anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra lokan'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ampandalovina tsika hoe mba aizantsika netry tena, mba aizantsika hitandrina diny. Fa jereny tsika rehefa agnatina ady regny tsara mba nisy maty eo. Tsara mba nisy tsy ninan-kany. Tsara mba nisy tegna fa baraka be regny. Tsisy. Satria zananao dia asan'ny tagnana anao dia didiny sy andraikitra ny fiainanao. Le ady eo ihany fa anao kosa tsy avelany afa-baraka zany. Amen. Dia rehefa mba miatrikady ianao dia tadidio Deutéronomie 8:2-3 io. Mba hitandremako ny didin'Andriamanitra kaikany ampandehanany ana aminazy ty. Rehefa miatrikady antsika tsara, hitanao le izy anao ndraiky efa mitebiteby mihitsy. Hoana ataoko efa miodika gauche ny miodika droite vavaka ataonao tsy hitanao mihitsy aizany marina aminazy. Ndraiky anao tena efa very hevitra mihitsy. Fa amin'igny Andriamanitra tsy mba magnala baraka zany. Igny zany signa hoe miaraka aminao Andriamanitra. Ary zavatra alefany aminao nekeny ho tonga aminao. Tadidio fa tsy zavatra tonga ho azy zany amin'ny fiainantsika raha tsy fanekeny n'Andriamanitra ho tonga amintsika io. Mety io fitahina, mety hoe brisement fa tsisy raha tonga ho azy zany. Matoa io tonga aminao dia nekeny zay ho tonga aminao io. Dia teny ilay akaikinao mahereza rô aza kivo efa hitan'i Jesosy ianao io e. Alléluia. Misy amintsika kena zao tegna le fa kivo mafy fa dernière balanazy fandehanany aketo io fa Jesosy niany miteny aminao mahereza fa miaraka aminao izy. Alléluia. Rehefa magneky anao ahetriny zay anao vao ampiasainy. Aza militilitika mihitsy zay ho ampiasain'Andriamanitra raha tsy fanagneky namboariny lokany. Rehefa ampiasainy anao dia ataony tonga aminao amin'izay zay raha jiaby ilainao io. Reo étape reo tadidio. Dia teny ilay akaikinao courage efa le valim-bava efa mialagna e. Za zany tegna mahita amintsika hoe misy olo efa tsy hitany mihitsy atao fa kety zapitenen'Andriamanitra hoe tiany anao io. Misy efa very hevitra efa miodikodina efa tsy tiany tsy mandraigna mihitsy iandro io. Satria mafy raha atreny. Fa jereo fa tiany Jesosy anao dia za mpiteneniny aketo courage fa mahita solution ho anao izy amaraigna. Aza kivy mihitsy fa maraigna anao dia fa mivay io zavatra io. Alléluia. Tononiko zany amin'ny anaran'i Jesosy mivay io adinao io amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Rehefa magneky ampiasainy amin'izay anao dia tahiny. Ameny anao ny moyen rehetrarehetra ahafahanao amitany io asa ampanaoviny anao io. Alléluia. Alléluia. Dia tadidio fara manaiky mihetry anao dia tsy maintsy misandratra zay agnaranao. Ary tononiko fisandratany any amin'ny avo indrindra mihitsy ho anao sy ny ankonanao. Raha mihetry anao zay tsy maintsy misandratra. Ary isandratra mandrakizay amin'izay ny fiainanao fanaiky ho tafenetren'Andriamanitra anao. Alléluia. Alléluia. Raha zay raha ataon'Andriamanitra raha te hanandratra antsika izy.
mba inona kosa nefa ny para tokony ataontsika ny natoran'Andriamanitra zao ny etape rehetrarehetra hoe rehefa te hisandratra anao misy etape efatra izy take etape 5 fa rehefa mba te ho tonga amin'izany anao dia misy anjaranao koa ilay satria ilay ndreky hoe misy prix à payer fogna ny zavatra atao voalohany tokony ataontsika mila mifamatotra amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra antsika ny raha tsika tsy mifikitra amin'Andriamanitra ka mandalo ady raha tsika tsy ampivavaka tsy ampihery ka mandalo ady mihemotra antsika ny zany hoe mahatonga an'le olona izy nafana fo be ny vavaka hitanao izy tapiango takeo tsy hitany vavaka tsony satria le hery tagnatiny eo mihitsy hiazona hoe tsy ala amin'Andriamanitra tsisy fa ataovy azo antoka mila mifamatotra n'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny vavaka mila mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra dia mba antanio ilay akaikinao mba verset biblique verset biblique 15 hoe nivakinao nanomboka nifoazanao jusqu'à tsika riva io fa maro amintsika re tompoko tsy mamaky baiboly efa na dia za mamaky tenin'Andriamanitra aketo raha mbola misy amintsika reo tsisy baiboly sady tsy magnaraka dia nefa jere pozinao kelo valeur na otrino anao ndraika mitsanga mba jere manomboka avy amin'ny loha tianao jusqu'à amin'ny ariva faladian'ny tongotra anao re otrino valeur anao koa nefa baiboly aby tsisy amintsika ny atsika nefa te hisandratra hony te hisandratra atsika ny dia mba antanio ilay akaikinao mba 4 minitra hoe nivavahanao latrinany ndregny nifoazanao jusqu'à riva io misy amintsika ke zao tara hony izy nifofinagnorankoragna nandregna na angatsiaka andro tary izy nifonitsangana ampandriagna efa terany tragno izy asa mandrarano natao fa na dia hisaotra an'Andriamanitra ray seconde raha tsy nataony mihiny za fa tsisy atao amintsika ato zany tadidio nefa le tenin'Andriamanitra amlika 18 hoe mivavaha mandrakariva ka tsy reraka mila mivavaka tsika tamin'ny alahady atsika nampianary lahady moa isy alatsinainy mandray nampianary hoe oka Andriamanitra aloha atsika te hisandratra atsika te hifehy zavatra anankiray nampianarina atsika tamin'ny nomalina ndraigna angamba igny fampianarana igny nampianarana atsika nomalina ndraigna hoe rehefa te hifehy zavatra anankiray atsika agnatin'ny journée mila hitatsika ny aterahan'ny andro ny fahaterahan'ny andro ny amin'ny 12 aly anao te hisandratra ny fotany firy anao ke Ziona ndray izy iny ky fisandratana iny zalaka tsy azo azo fahatany fa misy effort misy prix à payer agnatin'izy io koa dia izay ny tokony ataontsika voalohany mila mifamatotra amin'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra raha tsika io ampivavaka lasa béton armé mandehandeha tsika ka ninina brisement lay fan'Andriamanitra ke tsy mampiembotra anao mihitsy fa zinao mandroso fogna tiany any karaha le tomobile 4x4 regny atsika fotoana atsika ampivavaka sy ampitenin'Andriamanitra zay lalagna ratsy tompoko afaka ny fogna dia aoka anao mba ho 4x4 Jesosy tsy miala mihitsy na ino raha misy ake ty za Jesosy hoe pare fogna alleluia ny zavatra faharoa tokony ataontsika dia mijery an'Andriamanitra anao fa aza mijery olona
rehefa tonga le brisement dia Andriamanitra nijerena fa aza mijery magnodidina anao fa magnodidina anao mety handatsy anao, magnodidina anao mety hagnakivy anao fa Andriamanitra tsy hagnakivy anao zany. Fa maro amintsika rehefa agnatina ady lasa tsika mandeha mitakoritsika amin'olo karahan'izao ka problème kokoa. Ohatra zao tsika hoe manana vady maditra, lasa tsika mandeha mitantara amin'ny namantsika, vadiko rô tsy modèle, vadiko rô zao. Amiany hevitra am'izay anao avao koa misara ozy. Ya. Fa rehefa agnatina ady anao dia aza mijery olona fa Andriamanitra jereo. Andriamanitra banjino fa Andriamanitra ny afaka mampandresy anao. Rehefa agnatin'ny olona arabola tsika dia lasa tsika mitantara amin'olona zay misy problème na vola zay. Andananga ozy mangalatra. Angalaro kely ozy le vola agnaty société-na reko io. Dia lasa manao zavatra tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Fa rehefa amin'ny fotoana tsika agnatina ady, fikiro Andriamanitra karaha le tsy fantako hoe mamigna iny regny anao tegna fikiro mafy mihitsy za Jesosy tsy ala aminao na mba tia raha misy aminahy. Alléluia. Ny zavatra fahatelo tokony ataontsika maneke ny brisement zay alefan'Andriamanitra. Alléluia. Amaky salamo atsika, salamo 190. Salamo 190. Salamo 190 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Salamo 66 10-12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadion'ny volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Tononoko izay fitahiana mahatretrika izay ho anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Marobe le raha nampandolovin'Andriamanitra anazy fa ny farany nitondra anay amin'ny fitahiana mahatretrika anao. Ho tonga aminao izay fitahiana mahatretrika izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny raha ataonao maneky. Ary tiako antsika amin'izao fotoana zao agnipy masontsika mihitsy dia hivavaka antsika amin'ny Jesosy hoe magneky za Jesosy hoe amin'ny lalagna zay rehetra hitondranao na ary tsy ala aminao. Oka antsika mba samby hagnano confession 2 fois amin'Andriamanitra mihitsy ninona Jesosy zavatra andalaovako hoe tsy ala aminao zany za magneky za zay lalagna rehetra hitondranao ana. Asandrato arany vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindro maneky zay ny amin'ny lalana zay hitondranao anay. Maneky zay Jesosy ary manao fanekena eto anatrehanao zay fa maneky zay amin'izay hitondranao ny fiainanay. Ary manao fanekena eto anatrehanao zay Jesosy fa tsy ala aminao zay na inona mora na inona sarotra na inona mbola fitahiana tsy ala aminao zay Jesosy. Tahio arany tsirairay avy ary tonga ataovy tonga eto aminay zany hoe fitahiana mahatretrika zany. Amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy regnin'Andriamanitra ny confession 2 fois nataonao take fa tegna agneky anao tsy ala aminazy. Nataona anjely sonia igny. Ho hitanao fa izy valim-bavaka amin'izay ho azy. Ho azonao amin'izay le raha tadiavinao io. Amen. Ny etape farany dia manarany andian-tohatra fa aza misaoty klasy. Ankehitriny tsisy hoe 8e nandeha nangala CP. Mila 7e fogna vao mangala CP amin'ny Jesosy. Tsisy misaoty klasy zany. Fa ny ankamaroantsika ohatra zao aketo ambony aketo le terminaison diana. Avy ambany ary izy tonga dia mandingana lavabe aketo. Lasa tatapeny afarany. Fa mila magnaraka marsha tsara be vao tonga aketo. Mety ho lavo anao raha ohatra anao tonga dia andingana. Mety haratra anao, mety marobe raha mahazo anao raha tonga dia andingana io escalier tonga dia avy ambany ary no dia misaoty ety. Fa manara etapy amin'ny fiaina. Aza maimaiky mihitsy. Ny fahamekagna tsy mitondra lavitra
fa arao le lalagna hitondran'Andriamanitra. Aza maika hoe te ho anam-bola be na te ho anam-bady, fa arao le etapy ampandalofin'Andriamanitra anao. Alleluia. Aza maika hoe za te ho zao zany, fa ataon'i Jesosy tonga amin'ny fogna anao fa arao le etapy ampandaloviny anao. Tenenina le akaikinao, aza mba maimaika hoe amin'ny fiaina fa manekeny fotoanan'Andriamanitra. Fa maro amintsika reto tsy magneky fotoanan'Andriamanitra fa tiatsika tsika niany igny e, zay raha tadiavintsika jiaby dia ho azontsika. Anao zanak'Andriamanitra, fantany zay mahasoa anao ary adidiny sy andraikitra nozy ny fiainanao. Efa nagnano fanekena mihitsy Andriamanitra fa iandraikitra anao izy amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra. Efa niteny anao izy amin'ny Matio hoe ombanao izy ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Dia aza matahotra. Tenena ke kalma fotsiny efa Jesosy tsika ny mahay raha hoe. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Minjafa nahazo lesona anao takeo. Dia mba antanila akaikinao hoe inona hoe raha mba azonao takeo hoe. Mba samby miteny le raha azony atsika ny. Tumpo tsy haiko ny angina fa tena resinao latra. Aizao maminatra ireo eloka sy adalana natao. Tiao manaiky ny itiavanao. Manaiky aza no lalana anefinao ay isaorako inao indrindra Tompo. Teneny nahoana ny tsy ankasitraka? Tsy ankasitraka fô fa ny fiainako dia avy aminao. Nahoana mo tsy anaiky fianao no nato zao ekeko tsy salasalana ny tantananao ekeko izany fa ny fahasoavanao no nato zao. Tenene nahoana tsy ankasitraka anao Tompo? Nahoana no tsy ankasitraka fô fa ny fiainako dia avy aminao. Nahoana mo tsy anaiky fianao no mato zao ekeko tsy salasalana ny tantananao ekeko izany fa ny fahasoavanao no mato zao Alleluia. Hiatanana antsika ho an'Andriamanitra. Ekeo ny lalana hitondran'Andriamanitra anao fa fahasoavana ary misaorana azy. Na dia hitanao ry izy ndraikindraiky mafy fa misaorana azy. Tahin'Andriamanitra antsika rehetra.